Sehatra ny fahasalamana indray kosa ny antso mpitsabo anazava misy kokoa ny makasika ny aretina Ebola ny fikambanan'ny vadin'ny polisy ireo polisy vavy eto Madagasikara. Nisy mony famelabelara-kevitra nataon'ireo mpitsabo ireo makasika ny fianaka ity tsy mikaretina Ebola ity. Tena kadindra tombo omaly zany rehetra zany no ny tantera. Ny firongatry ny valanaretina Ebola izay mahazo ny firenena Afrikanina andrefana nanomboka tamin'ny volana Martsa 2024 dia mametraka olana goavana ho an'ny fahasalaman'izao tontolo izao, anisan'izany isika eto Madagasikara. Nanapa-kevitra ny fikambanan'ny polisy vavy sy ny vadin'ny polisy fa iantso dokotera anazava misy kokoa mikasika izany aretina izany. Azo miantoko aloha fa mbola betsaka ny tsy mahalala. Fa na tonga anay anasareo dokotera telo reo androany dia na izahay ara mbola tena tsy mahalala tanteraka hoe ahoana le aretina dia izay na tonga anay dia tapa-kevitra zay zany hoe rehefa azonay avy amin'le dokotera le izy dia famatsim-bola amin'le fikambanana ihany zany no hoentinay andehanana hatrany amin'ny faritany hanazavana ny mpiaramonina mpiray-tanindrazana hoe ahoana zany Ebola zany dia ahoana ny fomba entina hisorohana an'izany satria tsisy tantsika araka ny voalaza ny folom-boninahitra dia folo lefitra teo hoe malalaka dia malalaka. Izay ao anatin'ny fikambanana zany dia efa manana fitadiavam-bola matetika dia eo koa ny pedabe ny manolotra aminay zany amin'ny entiny hoe manao asa sotsina le fikambanana dia io zany no entinay anapina ary samy manampy ny tenany koa izahay tsirairay hoentina hoe anasoavana an'le fikambanana dia iny vola entinay ao ampelantanana io zany no entinay anatanterana izay fanetanana zay eraky ny mpiray-tanindrazana eto Madagasikara rehetrarehetra. Tsy mety manao hetsika koa izay fitadiavam-bola izay zao efa mikarakara alim-pandihizana no ataonay amin'ny 22 novambra izay anasanay zay tsara sitrapo rehetrarehetra satria asa fanaovana soa io ho an'ny tanindrazana. Eo ny zazakambo tena Ambatolampy tsy mety karakaraina reny, eo koa ny zanaky ny mpikambana, eo ty hetsika ataonay ity dia asa ho an'ny tanindrazana daholo. Maro ireo tsara ho fantatra mikasika ny fomba fisehony, ny fomba fifindrana sy ny fomba fisorohana ny aretina azo avy amin'ny Ebola izany. Aretina mafana ohatran'ny voan'ny tazo zany rehefa voan'ny izy mafana matsiaro mafana ianao dia fa le izy hémorragique dia ny maladia virus Ebola zany dia ny chauve-souris no tena mitahiry azy. Zany hoe tsy olombelona tsy mitahiry voalohany an'le maladia mihitsy fa ny biby izay io chauve-souris frigivore io zany no mitahiry an'le izy. Eto amintsika dia mbola tsy misy an'io ny chauve-souris eto amintsika zany tsy manana an'io espèce mitondra an'le aretina Ebola itsika. Fa ny virus Ebola, ny maladia virus Ebola dia aretina mandota mahafaty ary ny tapafatesana avy amin'ny aretina io zany dia eo amin'ny 90%. Tsara ho tsy ahivina fa hatreto dia mbola tsy misy ny vaksiny ahafahana miaro amin'ny Ebola.